Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ho an'Andriamanitra rehetra ihany ny voninahitra. Izany indray ny lohahevitra izay ho resantsika amin'ity vidéo manaraka ity. Fehezanteny izay matetika fandrehantsika ny ambavan'ny kristianina izany. Ary matetika koa rehefa mifarana amin'ny fampivavahana dia tenenina mandrakariva ny hoe ho an'Andriamanitra rehetra ihany ny voninahitra. Fa moa ve tena haitsika ny tena hevitra fonosin'izany fehezanteny izany. Tamin'ny taonjato faha 2020 izay nisehon'ireo mpanintsy fivavahana no nanomboka no nivoatra ilay teny manao hoe soli deo gloria, teny latina izay raha dika dia hoe ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Inona tokoa moa no tena dikany? Tamin'ny taonjato faharoa ravana dia nisy ilay astronauta egyptianina izay antsoina hoe Claudius Ptoléméus nilaza fa ny tany no centre iodonan'ny zavatra rehetra. Dia nino an'izay daholo ny olona nandritra ny taonjato maro. Fa rehefa tonga taty amin'ny taonjato faha 2010 dia nisy ilay astronauta polonais anankiray izay antsoina hoe Nicolaus Copernicus nitsangana dia nilaza manao hoe tsy ny tany no centre de l'univers fa ny masoandro. Dia tamin'ny voalohany aloha tsy nino ny olona ary izay nino an'izany fampianarana izany dia nivonoana sy nenjehana daholo. Fa taty aoriana nanaiky ihany manao hoe marina tokoa fa tena ny masoandro tokoa no iodonana ny zavatra rehetra. Ny masoandro tokoa no iodonana ny zavatra rehetra fa tsy ny tany. Tahaka an'izany mihitsy ny fiainantsika. Amin'izao fotoana izao tsika dia mieritreritra ny olombelona fa ny olombelona no centre ny zavatra rehetra, dia ny zavatra rehetra izay atao tsy rehefa daholo manodidina anao fa natao an'olombelona daholo. Dia mihevitra ho an'olombelona daholo, tsisy fainana fa tsy ho an'olombelona. Ary amin'izao fotoana izao ho an'ny tena koa, izay izao ny tena zava-dehibe indrindra. Afantoko ny olona amin'ny tenany sy amin'ny olombelona daholo ny zavatra rehetra izay ataony. Azahoako vola, azahoako voninahitra, azahoako toerana, ny avenirako, ny hoaviko, ny zanako, ny fianakaviako, zany daholo ny tena hoe centre. Fa raha ny tena marina, diso izany principe izany. Andriamanitra ilay masoandro izay centre iodonana ny zavatra rehetra. Jereo hoe ny fahariana ao anatin'ny baiboly no resantsika. Tao amin'ny fahariana Andriamanitra dia nahary ny olombelona. Ny olombelona dia anisan'ny zavatra anankiray no harian'Andriamanitra atao anatin'io fahariana io. Raha ohatra ka tsy nisy ny olombelona, nisy foana ilay fahariana, nandeha foana ilay fahariana. Fa Andriamanitra no tena rôle anatin'io fahariana io satria raha tsy teo Andriamanitra dia tsy nisy mihitsy io fahariana io. Ary izany koa ny tantaran'ny soratra masina iray manontolo hoe. Rehefa jerevanao ny tantara rehetra anatin'ny soratra masina. Esory amin'ny tantaran'ny Abrahama anie Andriamanitra dia hitanao tsara fa tsisy dikany mihitsy ny tantaran'ny Abrahama. Satria Andriamanitra no nampanantena azy. Andriamanitra no niteny hoe izany no hanome anao an'izao, izany no hatateraka an'izao. Dia Abrahama ohatrany hoe pion fotsiny, mandeha fotsiny izy fa Andriamanitra daholo no mahatanteraka ny zavatra rehetra. Araka ny sitrapony, araka izay tiany hitondrana azy sy hanaovany azy. Dia izy no manome ny fampanantenana, dia izy no mahatanteraka an'iny. Izy no haomena voninahitra amin'ny zavatra rehetra rehetra iny. Izany daholo ny tantara anatin'ny soratra masina. Ary izany mihitsy no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romanina 12. Fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao. Izy no niaviany. Izy no miazona azy. Azo nalaina indray mpimaso. Ary izy koa no antony. Izy no antom-pisiany zavatra rehetra. Dia izany koa na mampifisin'ny Jaona 1. Fa raha tsy nisy izy dia tsy nisy tsy ary akory izao zavatra ary rehetra rehetra izao. Tsy nisy izao zavatra rehetra izao raha tsy teo Andriamanitra. Ry havana, ataovy mifantoka amin'Andriamanitra ny fiainanao. Mila manomboka amin'Andriamanitra isika. Ary mila mametraka fanontaniana mihitsy manao hoe mety amin'Andriamanitra fa izao zavatra ataoko izao. Tian'Andriamanitra fa izao zavatra ataoko izao. Manome voninahitra n'Andriamanitra fa izao zavatra ataoko izao. Hatramin'ny zavatra kely indrindra. Hatramin'ny fomba fibangonao ny volonao aza, ny fomba fiakanjonao, dia hametrao fanontaniana mihitsy manao hoe hanomezana voninahitra n'Andriamanitra ve izao? Mahafaly an'Andriamanitra ve izao? Izay ilay hoe centrentsika amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ny fiainantsika. Azonao atao tsara mihitsy ny manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny talentanao, amin'ny fahaizanao, amin'ny harenanao, amin'ny hatsaratarenao. Fizy ny haviandreo, izy no miazona andreo, izy no antonindreo, izy no antom-pisiandreo. Ny ankabetsahan'ny olona amin'izao fotoana izao dia mbola variana mifantoka amin'ny tenany foana izy. Izay ilay théorian'ny Claudius. Ilay théorie diso. Tsy mihodina amin'ny tany, tsy mihodina amin'ny olombelona, ny zavatra rehetra. Fa mihodina amin'Andriamanitra. Ilay fahazavana izao tontolo izao. Tsy maintsy manaiky an'izany tsika. Fa raha tsy eo Andriamanitra, tsy mihodina, tsy mandeha, tsy mihetsika ny fiainantsika.
tsisy dikany ny fiainantsika raha tsy eo Andriamanitra. Ary zany ny dikany hoe ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ome ao voninahitra izy. Fa na iza tena manana toe-tsaina hoe hanome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny fiainany, amin'ny zavatra rehetra izay ataony, dia miteny amintsika fa tsisy zavatra tsy ho vitan'izany olona izany. Satria mazava kara ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Samuela voalohany, izay manome voninahitra aho izy dia omeko voninahitra, fa izay manamavo ny anarako no afa-baraka. Izany hoe raha ohatra ianao ka maka ny voninahitra izay tokony Andriamanitra ka alainao amin'ny tenanao, fa fambaraka nateraka izany. Fa andeha ometsika voninahitra Andriamanitra. Ometsika voninahitra Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra ataontsika. Dia tena manaikitsika manao hoe Andriamanitra ho anao ny nanaovako an'ity zavatra ity. Tsy ho an'olona, eny tsy ho anahy akory aza nanaovako an'ity zavatra izay ataoko ity, fa ho anao ny nanaovako an'ity zavatra ity. Fa raha izany ny fomba fisainantsika, raha izany no principe de vie entintsika miaina, tena miteny amintsika fa izany ny nanaovan'Andriamanitra antsika, tsisy zavatra tsy ho vitanao. Raha ny voninahitr'Andriamanitra nitanjonao, kendrenao amin'ny zavatra izay ataonao. Averiko ihany, mila manomboka amin'Andriamanitra isika. Apetrao foana ny fanontaniana mety amin'Andriamanitra ve? Mahafaly an'Andriamanitra ve? Manome voninahitra an'Andriamanitra fa zavatra jerevan'ny masoko izao, zavatra enon'ny sofiko izao, zavatra tenen'ny vavako izao, ty zavatra alehan'ny tongotro, ty zavatra ataon'ny tanako ty. Ninninona? Fa rehefa mipetraka izany, dia ho hitanao fa tena tsara ny Andriamanitsika hoe, mendrika omem-boninahitra ny Andriamanitsika hoe, mahery ny Andriamanitsika hoe, raha ianao kristianina aza tsy manome voninahitra azy, dia ny zavaboary ve, dia ho ambaka ny zavaboary ve tsika olombelona, izay tsika nomeny saina, halala, hamantatra afaka hanome voninahitra azy, dia ho ambaka ny zavaboary ve isika, ka na dia ny ranomasina mitoro ny voninahiny, ny abakabaka manome voninahitra azy ny biby, manahoana antsika olombelona. Aza manamavo ny anaran'Andriamanitra. Fa itsika, tsy isika ny sodra, fa Andriamanitra. Andriamanitra ny ivo ny zavatra rehetra, tsy mihodina ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao raha tsy Andriamanitra. Dia maneke fa ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Dia misaotra antsika rehetra, raha nasoanao izay vidéo izay dia izarao ary azo j'aime même koa ty page marque 16-15 ty, fa mbola maro ny vidéo ho hitanao anatin'izao page izao. Dia samy tain'Andriamanitra tompoko.